havana malala dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ary ho antsika izay zanany kosa ny fahasoavany ny amin'izao fotoana manokana izay omeny antsika ahafahantsika miaraka indray, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, miaraka mandre ny feon'Andriamanitra, dia miaraka manatrika ny tavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoana manokana izay iarahantsika izao. Mialohan'ny anohizantsika ny izao tapany faharoa amin'ny fianarana n'ilay lohateny hoe ny tompo niara niasa taminy. Mialohan'ny anaovantsika an'izany dia manasa anao mba hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitro, noho ny fahasoavanao, noho ny famindramponao izay manaraka anay amin'ny andro rehetra iainanay, dia indreto indray izany izahay tafaraka eto amin'izao programa izao. Isaoranay ianao noho izany Andriamanitro, ary fantatray fa efa manatrika anay ianao, izahay kosa ampio izahay, ampiomany ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, mba ho fotoana manokana, ho fotoana voatahy ho anay anie izao fotoana iarahanay miaraka aminao izao. Angatahana amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ry havana malala, ny tompo no niara-niasa taminy. Izany no fanambaran'ny Marka 4:20 rehefa niresaka any amin'ireo mpianatra izy. Fanaritsika koa raha mba ho izany isika amin'ny asa fanompoana rehetra izay ataontsika. Efa nantsoin'Andriamanitra isika, dia efa nanaiky ny antson'Andriamanitra ka dia isany ho voafidy ho mpiara-miasa aminy ao anatin'ny vahoaka manokana izay hamita ny asan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao, ka dia mba ho tanteraka amintsika anie izany teny fikasana izany hoe ny tompo tokoa no miara-miasa amintsika. Hitantsika tany amin'ny fizarana teo aloha hoe tsy isika no manao ny asa eo ambany fanampian'Andriamanitra, fa Andriamanitra no miasa ary isika no ataony fitaovana. Izao no vakiantsika eo amin'ny Efesianina 2:10. Efesianina 2:10. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ravana malala, vao mamaky an'izany teny izany fotsiny tsika dia efa misy hevitra lalina mikasika ny fiarah-miasantsika amin'Andriamanitra. Izao no voalaza hoe efa namboarin'i Kristy Jesosy isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay efa namboarin'Andriamanitra rahateo. Ilay asa tokony ataontsika amin'ny maha an'i Kristy atsika, amin'ny maha olom-baovao atsika, dia efa nanomana asa tsara ho atsika Andriamanitra. Eny amin'ny famakivakiana ny fiainantsika andavanandro eny, dia efa misy asa tsara efa nataon'Andriamanitra misesisesy, milahadahatra, ary dia ireny no ataon'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy. Samy manana ny asa mandraharahany tsika tsirairay avy. Samy manana ny asa fivelomany, ny asa fitediavany, fa tsy ny hitady ny anangona zavatra eto amin'ity tany ity, tsy zany akory ny antony hahavelomantsika eto ry havana malala, fa hanao ilay asa efa namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy. Fomba ihany no entin'Andriamanitra mametraka atsika eo amin'ilay asa tsara izay tokony ho tanterahantsika, eo amin'ny fanaovana ny asa soa, eo amin'ny fanaovana ny asa fanompoana. Io asa mandraharahana io, asa mandraharahanao io, fomba nataon'Andriamanitra mba ahatonga anao ho afaka anao an'ilay asa tsara rehetra efa namboarin'Andriamanitra. Zay fotsiny ihany io, fa tsy ny hoe hitady fivelomana, ny inona no hoaninay, inona no sotroinay, no tafianay. Tsy zany ny antony hahavelomantsika eto amin'ity fiainana ity. Fa
ka mazava tsara nambaran'ny tompontsika hoe nikatsaka ny fanjakany zay ny tena vaindohan-draharahantsika. Anjaran'Andriamanitra no manome hoe inona no hoantsika, hosotrotsika, no tafiatsika. Raha petrany eo amin'ny toerana anankiray ianao, manao an'lay asa tsara namboariny, zay ny andraikitrao. Izy no mahafantatra hoe aiza no ametrahananao eo amin'ilay sarangan'olona atonontonony ve, eo amin'ilay sarangan'olona ambonimbony ve, lay sarangan'olona sahirana ara-pivelomana ve. Fa tsy olana zany, izy no mandamina an'izany. Fa ny anjarantsika dia zao, mandeha eo aminy ve tsika eo ampanaovana n'ilay asa tsara zay efa nomaniny. Ary ny tompontsika fantatritsika tsara, Jesosy Kristy ilay zokintsika dia niaina teo amin'ny fiainany sarangan'olona sahirana, lehilahy ory sady zatra fahoriana izy tamin'izy tetỳ ambonin'ny tany. Zay no nandaminan'Andriamanitra ny fiainany amin'izy tonga nofo, tonga olombelona, mba hahafahany manao an'ilay asa tsara zay efa namboarin'Andriamanitra, mba handehanany eo amin'ny antso ny iraka zay nandefasan'Andriamanitra azy tetỳ ambonin'ny tany. Ka isika ihany koa zany Andriamanitra no ametraka atsika. Andriamanitra efa nametraka anao amin'ny toerana misy anao io. Angamba mety ho antsony amin'ny toerana hafa ianao na hijanona eo, angamba mety mandritry ny androm-piainanao na mandra-piavin'i Jesosy ny hijanonanao, tsy fantatritsika zany. Fa zao Andriamanitra efa nanao asa tsara, efa namboarin'Andriamanitra ny asa tsara zay ho tanterahanao eo amin'ny toerana zay misy anao io. Tsy anjarantsika no mifidy an'izany, tsy anjarantsika no mijery hoe aiza ny misy tany malemilemy kokoa ho asaina, na tany mafimafy kokoa zao no mety amiko, tsy anjarantsika zany. Fa zao no voasoratra ny tenin'Andriamanitra, asany isika voaforonao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy. Eny ampanaovana niny asa iny isika no miara mandeha aminy. Sahala amin'izay nataony Enoka, niara nandeha tamin'Andriamanitra nandritry ny androm-piainany rehetra. Ravina malala, rehefa irahan'Andriamanitra ianao, antsoin'Andriamanitra, asain'Andriamanitra hanao an'io asa zay napetrany eo anoloanao io, dia manompohan Jehovah amin'ny fifaliana. Dia ho hitanao ny andaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ho hitanao ny valisoa rehetra zay omen'Andriamanitra anao. Fa Andriamanitra akory tsy mba tsy marina, ka nadino ny hitsimponao hanompo an'Andriamanitra eo amin'ny toerana misy anao eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana misy anao, eo amin'ny fiangonana nametrahan'Andriamanitra anao io, eo amin'ny fiarahamonina misy zay olona rehetra antsoin'Andriamanitra mba hiona sy fanerasera aminao isan'andro. Ny anjarantsika dia manao an'ilay asa tsara ho antsika efa namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy. Eo amin'ny tapany voalohany amin'ny teny io, Efesianina 2:10, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Io zany ny karazana hoe fepetra mba ahafahantsika mamita n'ilay asa tsara efa namboarin'Andriamanitra ho antsika, dia mila an'io asan'Andriamanitra ao amintsika io, mila voaforona indray ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Ilay olombelona taloha, ilay fironana nolovaina na notezaina tato amiko teo aloha, dia tokony ho avaozina, no fironana indray ao amin'ny Kristy Jesosy, vokatry ny asan'Andriamanitra ato amiko. Ary zay no ahatonga ho afaka hamita n'ilay asa tsara rehetra efa namboarin'Andriamanitra mba handehanako eo aminy. Ny ota rehetra zay mbola mifikipikitra any am-pona ho any, raha tena tianao ny hoe hiara hiasa aminao Andriamanitra, raha tena tianao ho fitaovana mahomby eo ampelantanan'Andriamanitra, ry havana malala, ny fahotana efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra io. Ka de zao no izy zay ota efa fantatra oka mba tsy hisy fanahiniana, mbola hikolokolo na hitaizana hanao an'izany fahotana zany intsony. Fa dia aoka mba ho azo antoka fa Andriamanitra no mameno ny fonao amin'ny alalan'ny fanahina Andriamanitra.
fa zany ny zavatra nisy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay afaka nilaza hoe tsy zah tsony mihitsy no manao an'ilay asa, tsy zah tsony mihitsy no velona, fa zay velomako amin'ny nofo ankehitriny a dia Kristy ilay zanak'Andriamanitra no velona ato anatiko ato, de izy no manao ny zavatra rehetra. De miseho ny vokatry ny fanahy rehetra de miseho eo amin'ny fiainana. De ho hitanao fa anao zava-mahagaga amin'ny alalanao Andriamanitra raha tena tapa-kevitra ny hiaraka aminy ianao. Andriamanitra mantsy araka ny efa fantatritsika, maro ny olona manantena fa manompo an'Andriamanitra, manao zava-mahagaga amin'ny anarany, manao fahagagana amin'ny anarany, manasitrana amin'ny anarany, mandroaka demoni amin'ny anarany. De nitenenin' Jesosy mazava reny sokajin'olona reny hoe tsy fantatro ianareo, miala tsiny fa tsy fantatro ianareo. Ravina malala, aoka mba ho tena amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra no entinao manompo an'Andriamanitra, miala amin'ny fahotana rehetra, manokana ny tenanao mba ho tempolo ny fanan'Andriamanitra, dia ampiasanao amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra. Fa efa ela izy no maniry te hanao an'izany, ka raha ankehitriny isika hanompo azy, dia izy no hiasa. Izy no hiasa amin'ny alalantsika. Tsy izaho akory ny hanao hoe avy aty daholo, ento aty daholo, zay marary rehetra any aminareo any, fa zah no nasitrana azy. Fa rehefa Andriamanitra kosa no mametraka eo amin'ny lalako eo, ny olona anankiray izay mila ny fanampiako, mila hoentiko am-bavaka, mila tohanako anokanako ny herim-poko rehetra mihitsy mba hanampiako azy, mba ho afaka amin'ny famatoran'ny ratsy, famatoran'ny Satana, dia anao asa mahagaga amin'ny alalako Andriamanitra amin'izay fotoana izay. De ohatran'izany koa aminao, ohatran'izany amintsika rehetra. Zao no fanambarana nataon'i Kristy. Jaona 4:12 teny andininy 10. Jaona 4:12 de vakitsika ny andininy 10. Tsy mino va ianao fa izaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo de tsy avy amiko zany, izany lazaiko zany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ny tenenin' Jesosy mivantana mihitsy hoe satria ny ray no mitoetra ato amiko, Andriamanitra no ato amiko, de na ny teniteneniko tsy izaho no manao azy, fa za fitaovana fotsiny ihany, fa ny ray ato amiko no manao ny asa. Ry havana malala, ohatran'izany ny fiarah-miasantsika amin'Andriamanitra. Zany ny programan'Andriamanitra, zany ny fahatanteran'ilay Marka 5:20 hoe ny tompo ny niara-ny asa taminy, ny tompo no manao ny asa. Isika angatahany mba hanolo tena hanaiky ho ampiasainy hanao an'io asa io. Amin'izay fotoana izay tsika vao asan'Andriamanitra voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ny asa tamintsika, nanavao atsika, noforonina indray, dia lasa tena zanak'Andriamanitra. Ahoana moa zany ny atanteran'ilay hoe Jaona 1, filazantsarany Jaona 1 de ny andininy 12, lay teny voalaza hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, de izay mino ny anarany, zay rehetra nandray azy. Io Kristy zay raisitsika io, raisitsika ho ato am-potsika, dia tsy inona io fa lay Andriamanitra miseho amin'ny endrika fanahy masina, mba hahafahany mitoetra atao am-poko, mba hahafahany mitoetra ao am-ponao. Amin'izay fotoana izay ianao, amin'izay fotoana izay isika, vao tena tempolo ny fanahy masina. Amin'izay fotoana izay tsika vao hiteny ohatran'ny apôstôly Paoly hoe tsy zah tsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Amin'izay fotoana izay isika, rehefa ny fanan'Andriamanitra no mamonto atsika manontolo amin'ny fiteny, ny asa sy ny sisa, dia Andriamanitra ilay ao anatintsika no manao ny asa. Ohatra ny tenenin' Jesosy, tsy zah tsony no manao an'izany, fa ny ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ilay herin'Andriamanitra no miseho eo amin'ny asa rehetra izay ataoko.
amin'izay fotoan'izay tsika no tena zanak'Andriamanitra. Romanina 5:7 zao mifanambarana hoe fa zay tary ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandova, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiara-mandova amin'ny Kristy. Ry havana malala, zany no fiera-miasa irian'Andriamanitra mba hisy eo amiko sy eo aminao. Zao ny voasoratra amin'ny Korinthiana 1:12 teny 2:4 ka tamin'ny 2:9. Korinthiana 1:12 ka hatramin'ny 2:9. Zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany, ary zarazarainao samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ny zavatra rehetra, ny olona rehetra dia voalaza fa azon'Andriamanitra ampiasaina daholo. Ninona toe-javatra? Andriamanitra dia miasa amin'ny zavatra rehetra, ary na iza no manaiky ho ataon'Andriamanitra fitaovana dia aneho ny heriny Andriamanitra. Ry havana malala, anatanteraka ny asa Andriamanitra raha atolontsika azy ny fitaovana dia ny tena antsika izany. Hitahanao anie Andriamanitra mba ho isan'izay tena hanompo an Jehovah amin'ny fifaliana ianao. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao izay no niteninao, dia mangataka izay Andriamanitra, mangataka izay mba omenao anay ny fotsotra mba hanaiky ho tezany izany teninao zany, ka dia hanolotra feno ho anao ny tenanay izahay, mba ho fitaovana eo ampelantananao ho entinao mamita ny asa, ka dia mba ho fanomezam-boninahitra anao rano fotsiny anie ny andro sisa izay iainanay, satria ianao no miasa amin'ny alalanay. Tahio amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra mba samy ho isan'ireo izay manompo anao amin'ny fifaliana izay rehetra. Vatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.